Mbola izana ao anatin'izay fanohikevitra izay isika fa fanohikevitra manodidina ny fitantanana kosa indray manana ny ambarany manoloana ny raha samihafa eto amin'ny firenena ny antoko politika teza ny fitantanana ny volam-panjakana dia no azavain'Andriamatoa Jean-Louis Rakotombo fanahitana fanodikodinana foana teto amin'ny firenena izay ny fandambiasan'ireo mpitondra firenena hatramin'izay zany raha ho an'ny eto Madagasikara misy fiantraikany goavana na eo amin'ny toe-karem-pirenena izay na ihany koa ho an'ny vahoaka malagasy mihitsy toy izao ary izay fanazavana izay. Ny drafitra misy eto Madagasikara manome fahefana be loatra ny filoham-pirenena nandritra ny fitondrana ny fanjimby ho ny antoko teza no mampahazovana ny fanodikodinam-bolam-panjakana. Ny volam-bahoaka hatrany no nampiasainy izay nitondra nentina namatsiana ny antokony ary ny hatrehana fifidianana. Izy raha jerentsika problemna financement na parti sy financement na élection io. Ny lahampandreny eto amintsika hatramin'izay dia milaza fa président de la République, chef suprême des armées, chef suprême magistrature, lehiben'ny mpanatanteraka, lehiben'ny mpampiasa ny volam-panjakana ary lehiben'ny manao contrôle sy ny inspection des deniers publics. Vokatr'izay mibanaka be le fananam-pirenena le volam-bahoaka ho an'izay mpanatanteraka eo. Dia ny vokany io izao anaova élection izy hoan'ny antokony dia atao izay anaovana karazana projet bidon dia alefany ny vola tsy mahazo manao inspection firy na contrôle firy na contrôle financier raisin'ny société bidon le vola dia any no alaina anaovana an'ireo élection sy anaovana propagande samihafa isan-karazany. Dia ny vokatr'izay zao pouvoir lany foana ny sisa aingotsehitra fotsiny asiana mba mirotsaka fa tsy lany satria tsy manana an'ilay moyen ka raha tsy io système io mihitsy ny miova isocle démocratique io mihitsy ny rahana manamboatra tsisy lany akory ny anaovana zany élection 2018 zany satria dia izay mpangalatra ihany zany no lany eto amin'ny firenentsika ity. Ho an'ny antoko teza dia ilaina ny fanadiovana ny fitantanam-bolam-panjakana ary ny ametrahana ny fototra demokratika miainga amin'ny fanovana ny lalana fototra ny lalam-panorenana, ny lalam-pifidianana, ny lalàna mifeny serasera. Nambaran'ny mpitariky ny antoko teza ihany koa fa fototra amin'ny fampihavana pirenena ary famerenana ny fitokisan'ny vahoaka ny mpitondra ny fanadiovana ny fitantanam-bolam-panjakana.